Fifaliana indray ny tafahoana soa amin'izao farany herinandro izao miarabanao na vita ny herinandro manontolo. Tafiditra ao anatin'ny farany herinandro ianao koa arabaina. Inganie ka ny toe-tsaina fanomezam-pideranan'Andriamanitra no anananao. Tahaka ity fanambarana amin'ny Salamo 119 ity manao hoe hideran'i Jehova aho raha mbola miaina koa. Eny ankalaza an'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Eny mbola velona ianao, mbola feno hery, feno tanjaka. Ko ankalazao Andriamanitra mandrisy ty farany herinandro ity. Hotahinany ianao ary manasanao mbola hanaraka ny fandaharana mahatsiarova ahafahanao mahita fifaliana sy fiadanam-po amin'izao farany herinandro izao. Apôstôly Paul dia mampirisika antsika tsiraray avy hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Ninona zava-mandalo eo amin'ny fiainantsika. Dia androany ihany koa dia ampirisika antsika hoe misaora isan'andro rehefa ianao tsy nodimandry. Misaora isan'andro fa miaranao le sandry. Miaranao le sandry ilay tompo izay tsy to. Misaora isan'andro rehefa ianao ka tafafo. Dia manandrata vavaka raha mbola velonaina. Manandrata vavaka na hariva na maraina. Maraina vaovao no miatra na etona. Manandrata vavaka, misaotra sy mifona. Ao anatin'izany ihany koa dia ninninona zava-misehatra sy mandalo eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia mino fa azon'Andriamanitra tao ny mamany olantsika tsirairay avy. Dia zao ary ho iaho aminareo hoe raha sehatra misy olana ka sehatra mba mandalo, mivavana mirana manaova tononkalo. Fa ny Paul sy Silasy lasa mpandresy koa rehefa tena ny hira tamin'ny fo. Ka raha sendra misy olana na sendra mba mandalo, mivava na mihira na manaova tononkalo. Fa i Daniela nitolona tambavaka, eny tena eno na any anaty lavaka. Tsiraka sitraka fô fa ny fiainako dia avy aminao. Naona montsy anakao fiainao no nato zao ay. Ekeko tsy salasalana ny tantananao ay. Ekeko izany fa ny fahasoavanao no nato zao ay. Ny any Ezekia tononkalo no natsainy, rehefa avy narary izy ka avitra ny ainy. Ka nasedra misy olana na zedra mba mandalo, mivavana mirana manaova tononkalo. Mamay ny fitsapana manakao zay ho lalana. Anefa
isan'andro ny tompo dia miresaka amintsika ary tadidio fa mamalo ny vavakantsika tokoa zany tompo zany Andriamanitra zany, Andriamanitra mahery izy dia mamalo ny vavakantsika tahaka izao ny firesany. Zay misy feo miantsoreko, feo tomiankavimo raha hoe hatoloza izay entanao sakakoko yasasarana feo mahalala izay ilaiko mahitireo adinsaiko feo te izary izay ao ampo fitiavana tsy mbalo tompo miantsonao noseko fonisao mbola tsy nino tena taoko tao ampapeko zany atramila hamolaka zany zao miditra ao ampoko ilay fity natolotra hoa nampito misy tontoloko fona teo niasasarako abany ny tompo amintsika tsiraray avy tiako loatra tokoa ianao anaka ka mahareta misedra mandalo reko dia reko ny vavaka ka tsy haresy anao rehefa valo mahireza amin'ny asa atao fikelezana aina tsy foana reko any vavakao hoe fa ampitombony finoana hitako be anao miady amin'ny fakapanasy ny akaso o feo ny anjelo miaro amin'ny sandry isaky ny ray mpimaso azadiny le vady natao na betsaka ny anapaty fizao Jehovah tokoa tsy andao fa iaro anao amin'ny ratsy ataovy an-tsaina ilay fikasana asandrato ihany koa ny fanevo fa tsy ho ela dia ody ankanana iona amin'ny ada masevo valimbavaka atolotra anao dia masofa tsy hamarina kady tadidio izao teniko izao hoe izao Jehovah amin'ny ady izao Jehovah amin'ny ady Now I'll pull like Fanny. Defeated, see my fechar. Has somebody shana numeni. Missy Suki na piazzi chiane. Miasa Andriamanitra ary manao zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny olona fa ny manam-pahendrena dia i Solomona zany ao amin'ny bokin'ny Mpitoroteny dia misy fanambarana toy izao ny toko 7:1-12 manao hoe ny zavatra rehetra samy nataon'Andriamanitra ho mendrika amin'ny fotoany avy ary na mandrakizay aza dia efa nataony tao am-pon'ny olombelona kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zavatra mahalasa saina zany satria vao manomboka mino an'Andriamanitra izaso ianao dia mahafantatra fa Andriamanitra miasa izany Andriamanitra izany kanefa ny fanambaran'ny manam-pahendrena eto dia naseho fa misy zavatra manaloka
ny mety tokony ahitana izany asan'Andriamanitra izany. Azo lazaina hoe olana ihany zany satria ny tanjon'Andriamanitra dia ahatonga ny fiainan'ny maha-olombelona antsika izaso ianao zany mba ho fiderana ny anarany. Kanefa zany ny zavatra misy mazana no tsy takatry ny maha-olombelona antsika ny asan'Andriamanitra tsy hita satria misy manakonao, misy fahajambana ara-panao. Miditra tsehatra mandrakariva Andriamanitra nefa amin'ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Matio 1:20 dia misy fanambarana toy izao hoe ny 9:40 manao hoe eny tsy mbola novakianareo va ny teny izay manao hoe avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza-minono no nanamboaranao fiderana. Isaorantsika Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy ao anatin'izay foto-kevitra izay mba hahatonga ny voariny ho fiderana azy. Na dia eo aza ny sakatsakana rehetra, mety ho falemena ara-panahy zany, mety ho tsy finoana, dia miditra tsehatra Andriamanitra manamboatra fiderana. Malasa saina ny maharefa na avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza-minono aza dia azon'Andriamanitra atao ny manamboatra fiderana azy. Inona moa no mety mahasakana ary? Asianao tsy hanamboaran'Andriamanitra n'izany fiderana izany, zany hoe antsoina isika anaiky ho fiderana ny voninahitr'Andriamanitra ka irariko indrindra mba ho fiainam-piderana tokoa ane ny fiainako, ny fiainanao, ny fiainantsika, satria ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mihitsy no ahafahana mahatonga n'izany fikasan'Andriamanitra izany mba ho fiderana ny anarany ary ho fifaliana ihany koa ho azo ho anao. Isaoran'Andriamanitra fa tanteraka indray ny fahafahantsika nanaraka iny fandaharana iny. Inoko fa voarainao ny afatra, miantso anao mba hanome fiderana an'Andriamanitra mpanao ny tsara, hanome fiderana an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay atao. Enganieko am-ponao izany toetsaina izany amin'ny androm-piainanao rehetra. Koa mba hatanteraka izany dia andeha isika hiara hivavaka mba homban'Andriamanitra ny alina izay vakivakintsika, ary hombany ihany koa ny fiainanao mandritra izao faran'ny herinandro izao. Hivavaka isika tompoko. Misaotra Andriamanitra noho ny nahafahanay nanaraka izay fandaharana izay. Misaotra ihany koa noho ny amin'ny teny sy fijoroana maha-olombelona maro izay natao, ny hira fiderana natao anie dia aoka hanome voninahitra anao izany. Ary izay kosa raha makivaky ty alina ity dia mahatsapa fa teo ianao ny aro sy ny ambina anay. Taio izay ka ny alina lalovanay sy ny maraina vaovao izay ho atrehanay dia ahitanay ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.